Zay ny amin'ny vaovao fa nisy androany séminaire natao tetsy amin'ny Carleton Anosy zay no karakarainy ny fikambanana trafika iresahana ny fitantanana sy fiarovana ireo azo sarobidin'ny Madagasikara moa ny séminaire tamin'ity androany ity. Nilaza ihany koa ny ministry ny tontolo iainana sy ny ala fa efa nisy ny ezaka nataon'ny gouvernement tary vonona hatrany amin'izany fiarovana izany ny fitondram-panjakana. Drafitra matipaika entina mitantana ny azo sarobidin'ny Madagasikara. Io ny votoatin'ny séminaire natao androany tetsy amin'ny Carleton Anosy no karakarain'ny fikambanana trafika, ny fanamafisana sy ny fanatsarana ny fomba fitantanana azy ireo ary ny ahafahana miaro ireo zavaboary malagasy ny tanjona lehibe. Raha ny fanazavana ny enta-ministry ny tontolo iainana sy ny ala Ramatoa Tanday Mananjara dia efa misy ny ezaka nataon'ny gouvernement ary vonina hatrany amin'izany fiarovan'izany ny fitondram-panjakana. Hitantsika io zany fa tonga eto amintsika mihitsy ny solotena ny CITES. Izany dia fahavononana lehibe tokoa ho antsika malagasy hitady vahaolana ialana amin'izany fanondranana antsokosoko sy fanapahana antsokosoko ireo arem-pirenentsika ireo. Zay ny antony eto androany hijerena miaraka inona ny vahaolana entina mamahandro olana be lehibe izay mianjady amin'ny arem-pirenentsika ireo. Betsaka ny dingana izay efa nataontsika ary fantatry ny CITES izany eto androany satria nametraka isika ny chaîne spéciale ivoaka ny décret ivoaka ihany koa ny ho alefa any amin'ny Assemblée nationale ny ratification n'ilay lalàna mahakasika ny AIBT ozy isitsika na ny autorisation internationale mahakasika ny bois précieux na ny bois tropicaux eto amintsika izany. Ho an'ny sampandrara Amerikana amin'sana ny fampandrosoana na ny USAID dia ny fanamafisana ny traikefa-mponina sy ny fiarahamonim-pirenena hiady amin'ny fitrandrahana tsy ara-dalàna no anisan'ny tanjona lehibe. Nisy arak'izany ny asa maro natao entina mingorina izany fitrandrahana tsy ara-dalàna izany ary nahafahana namantatra anaran'olona ireo karazana azo sarobidy ary koa ireo toerana misy ireo zavaboary sarobidy ireo. Marina fa efa tonga nanatrika ty séminaire ty androany ny solotena avy eo amin'ny CITES fifanarahana ireo sapirenena momba ny varotra ireo karazan-java mananaina arovana.